ampitombona amintsika tranane ny fahasoavana sy ny fahadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaky ny ray amin'ny fahamarinana agnifaisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Vavakisika fifaliana ho anay hatrany raha eo ny andreny mofinaina izay omenao anay indray amin'ity androany ity, dia ampangino ny feherehetra izay avatsy avy aminao foka ny fehinao rery ihany no anakoako sy amenombelona amin'ny fananay ka tonga anay atsa iteny indray hoe ity irao ary aoka ny sitraponao rery ihany no ataonay fa zay manao ny sitraponao maritra manakizay. Misaotra Jesosy. Amen. Ny anjara mofinaina ao antsika amin'ity andro alakamisy 17 Jona 2022 ity avana dia ny Filipianina toko voalohany 17 ka hatramin'ny 17. Filipianina toko voalohany 17 ka hatramin'ny 17. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fa ny ataoko oka ny fitondran-tenanareo mendrika amin'ny filazantsara ny Kristy mandrenesako ny toetrareo na ho tonga aho ka hitanareo na tsy ho tonga. Fa maritra amin'ny fanahy ray ianareo miray fo miara-miezaka hampanoso finoana amin'ny filazantsara fa tsy ho azon'ny fahavalo ampitahoriny ianareo na amin'inona na amin'inona fa amin'ireo dia maky ny fahaverezana zany nefa maky ny famonjena ho anareo kosa sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy tsy no azo ihany fa ny ara-porina koa noho ny aminy. Dia manana zany aty zany ianareo zay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa atao amiko ihany ankehitriny. Ramasonao manamasinana anay amin'ny fahamarinana iteninao ny fahamarinana. Amen. Mizara ho miavaka tsara ny zavatra amin'izay eto isakilany misy olona tena miezaka fantatra mihitsy moay fo miara-miezaka ampandroso ny finoana amin'ny filazantsara na dia eo aza ry sakatsakana maro samihafa. Isan'ny kilany kosa nefa dia misy olona faly mampahory sy mampitondro faisana ny pido. Hitantsika zany fa ny anjaran'izany olona zany dia mahaky ny fahaverezana zany ho ny volazan'ny soratra masina. Fa ho an'ny olona izay mifofotra amin'ny finoanan'i Kristy sy manao izay ampandrosoana ny finoana amin'ny filazantsara dia mahaky ny famonjena ho azy ny zavatra miseho amin'ny fiainana. Eto mantsy dia alazain'ny soratra masina hoe tsy ino an'i Jesosy ihany no nanirahan'Andriamanitra sy nanirahana anao fa ny hiara-pahoriana koa amin'izany anaran'izany, satria Paoly apôstôly tamin'ny nanoratra n'ity taratasy ho an'ny kristianina tany Filipianina ity, ny tany Filipi ity, ny kristianina Filipianina dia napika-drany izy nefa sahany teny izy ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatsy. Ka eto dia ampofony eo amin'ny tena mihitsy fa ny olona izay mino ka manara-dian'i Jesosy dia manana ady tsy maintsy hatrehan'izy aty amin'ity zotojotoso ity. Ary marina teo amin'ny tenan'ny Paoly apôstôly koa zany satria izy ilay mpifofoneny olona, izy indray no hiaran'izany fahoriana sy fijaliana izay ampanaoviny izay milaza azy ho mpivavaka izany. Koa hitam-pamaranana aza taitaitra foana ianao fa tody tsy tahaka izany fa mifalia satria tatehaka aminao izay voalazan'ny soratra masina hoe tsy ino an'i Jesosy ihany fa ny ara-pahoriana koa ny aminy. Koa hitam-pamaranana ny mitabe tsy lamimamy oka tambatra iray fora isaina sika izay manonona ny anaran'i Kristy sy izay mino an'i Kristy ary tsy sara-bazana fa hifanometanana sy fanohana mampandroso aingana ny finoana amin'ny filazantsara hatratra ny olona rehetra sy ny manontolo zany filazantsara ny Jesosy Kristy zany zay mamanova amin'ny fiainantsika ka sahitsika mivavaka hoe rainay izay ny an-danitra masina ane ny naranao mitonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra mena iny anina sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelana izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakafana fa manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ane izao tsodrano izay tononona amin'ny anaray zanaka fanamaso zao raiso amin'ny finoana
sy fanantenana ary fitiavana izany. Koa mifandray ianareo tahaka nandraisan'i Kristy ianareo ho voninahitr'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny faharetana sy finonana ane ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy. Mba ho saina ray sy vava ray ny narahanareo mankalaza an'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay niantso anareo satria izany ny anafo izany. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.